Salama tompoko. Avy hatrany dia hotoizantsika ny filazalazana mahakasika ny amin'ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana fahavalo zao tsika amin'ny tian'io ity. Izay horesantsika manokana androany dia mahakasika ny amin'ilay bibidia faharoa niakatra avy amin'ny tany hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:1-20. Ndony ovakitsika avy hatrany izay ten'Andriamanitra. Apokalipsy 7:1-20 tahaka an'izao nivaky ny teny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry izy nefa ny teny tahaka ny dragona. Raha ho averintsika kely ilay bibidia voalohany izay efa hitantsika teto ihany. Bibidia voalohany ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia niakatra avy amin'ny ranomasina, nanana tandroka 7 sy nanana tandroka 10 sy lo 7. Efa nozavaina tamintsika teto moa izay tsy ho averina intsony ihany. Mahasamy hafa an'izay bibidia voalohany izay raha amin'ity bibidia faharoa ity nivoaka avy amin'ny tany. Ilay nivoaka avy amin'ny ranomasina ozy itsika teto dia vahoaka maro firenena betsaka. Ity anankiray ity kosa nefa mivoaka avy amin'ny tany, nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry nefa ny teny tahaka ny dragona. Inona moa izay afatra tena mampitaina ny mahakasika ny amin'ny hoe mivoaka avy amin'ny tany? Inona ny zava-miafina ao anatin'izany? Rehefa nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia niavaka kely sy toy ny ireo zavatra hafa rehetra noforoniny, tonontonony fotsiny misy izao dia nisy fa isika olombelona dia novolavolain'ny tany mihitsy tamin'ny alalan'ny vovo tany. Avy hatrany izany dia mazava izay afatra ten'Andriamanitra ho ampitaina amintsika eto fa ny bibidia faharoa izay ambarany hoe niakatra avy amin'ny tany dia tsy inona akory fa olombelona nofo sy raha tahaka antsika izao ihany. Saingy nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona. Inona indray raha ny zava-miafina ao ambadika izany? Nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry. Raha mamakitsika any amin'ny Jaona 1:7-20, rehefa nahitan'i Jesosy nanatona azy Jaona mba ho ataony batisa dia izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Tsy eto ihany koa nahitantsika an'izay hoe Jesosy hoarina ho toy ny zanak'ondry izay fa ferimberina matetika izany, indrindra ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy ferimberina matetika zanak'ondry. Inona ry zany no antony mahatonga an'ilay hoe bibidia voalohany, bibidia faharoa ity nivoaka avy amin'ny tany, nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry. Izany hoe olombelona nofo sy raha aka na angala tahaka ny amin'izay momba ny Jesosy rehetrarehetra, kanefa mahasamy hafa kely azy dia izy hiteny amin'ny fitenina dragona. Inona moa izany ilay fitenina dragona? Raha mamakytsika amin'ny Apokalipsy 2:7 ny dragona dia hoarina amin'ny menarana ela na ny devoly ozy itsika, izany hoe devoly avy hatrany. Iza zany ty olona izay hivoaka avy amin'ny tany aka ny endrika Jesosy nefa tsy tena Jesosy ity? Tsy iza akory izany fa ilay antsointsika hoe antikristy. Tsy maintsy ho avy ny tena Kristy fa mialohan'ny avian'ilay tena Kristy dia ho avy aloha ny antsoina hoe antikristy. Misy ny miantso azy hoe antikristy, misy ny miantso anazy hoe antikristy. Mitovy ihany zany ny antikristy dia entina ilazana hoe avant le Christ zany, mialohan'ny fiavian'i Jesosy. Ny antikristy dia entina ilazana hoe contre le Christ, anohatra ny Kristy. Mitovy ihany ireo fa samy hafa fotsiny izay fomba anonona anazy izany hoe ny asa ho ataony zany dia tsy mifanohatra velively fa ilay fomba anonana sy ny dikany fotsiny no samy hafa. Misy anarana maro isan-karazany hamantarana n'ity antikristy ity ao amin'ny Baiboly. Apokalipsy 7:1-20 ondro miteny amin'ny fiteny dragona. Apokalipsy 7:7-20 mpamina ny sandoka. Tesaloniana faharoa 2:2-3 tsona ihany koa izany hoe lelanota na hoe zanaky ny fahaverezana. Tesaloniana faharoa 2:2-9 atsony izy ihany hoe mpandika lalàna. Jaona voalohany 2:2-2 mpandanga. Isaia 4:20-4 mpanjaka ny Babilôna indray no ilazany Isaia azy ihany. Daniela 1:2-5 mpanjaka ny avaratra. Mika 5:5 ilay asiriana. Daniela 9:7 tandroka kely. Ho an'ny zareo musulmana moa dia antsoiny izy ity hoe dajal. Ny zareo moa lazainy hoe karazana olona fohifohy kely izay izy ity dia fantany tsara mihitsy hoe faux messie tsy tena izy io fa ho avy fotsiny eo amin'ny fotoan'androny dia
mitaka ny olona ety ambony tany ety sy ny sisa izay tiantsika ho fatarina fotsiny amin'izay dia hoe dajal no iantsony musulman azy. Onary ny fomba amantarana anazy rehefa tonga ety ambony tany ety izy. Matitoko 720 baran'i Jesosy ihany fa izy dia ametaveta ny tempoly. Raha hitantsika kely ny fanazavana eto dia tsy maintsy hitsangana aloha zany ny tempoly any Jerosalema. Amintsika miresaka izao dia efa rava tanteraka izany tempoly zany, efa tsy misy tempoly mitsangana ao fa amin'ny fotoan'androny zany izay mialoha hiaviany ity tsona hoe antikristy ity mialohan'izay hiaviany zany dia tsy maintsy hitsangana aloha ny tempoly satria tsy misy tempoly azony vetavetaina raha tsy mitsangana aloha zay fa zavaitsika amin'ny fotoan'andro manaraka hoe tahaka ny ahoana moa zany hoe fanambarana ny hoe fa mitavetana tempoly zay fa zay fotsiny lolo ndeha ho raisitsika zay ny fomba amantarana anazy rehefa tonga izy Tanela toko fahavalo ny faraka ambe folo andeha hatramin'ny faharoa folo anaisotra ny fanatitra isan'andro andrava ny fitoerana masina ary tereny mba atolotra ho azy ny fanatitra momba ny fahadisonareo zao dia fa azo anazavana avy hatrany ny mahakasiky ny amin'itsy hoe fametavetana ny tempoly eo amin'ny Mateo toko 5:15 eo. Ty koa mbola misy fomba izay amantarana anazy rehefa tonga ety izy Tanela toko fahavalo ny faharoa olona fetsifetsy izy ty sady mpiavonavona. Mahita karakteran'olona amin'izany tsika amin'izao fotoana tsika miresaka izao olona ambony malaza eto ambonin'ny tany atsika moa zany tsy hitona hoe izy fa tahak'izay zany izy hoe sady olona fetsy no mpiavonavona. Tanela toko fahavalo ny 13 hatramin'ny 14 olona masitareo izy ty zany hoe tena tonga dia masika zany izy zany tsy mitsikitsika aminao zany rehefa mijery fa tonga dia masitare be mihitsy mahalala zava miafina, manana hery miafina ary andringana ny olo-masina. Zay zany ny ahafantarana anazy rehefa ho avy izy amin'ny fotoan'andro tonga dia olona masitare be mihitsy tsy fantatra mety ohatrin'izy mety ohatrin'ny Hitler reny zany zao Hitler zany tsy mimeme aminao zany fa voajerena ny endriny tonga dia masika be. Izy mahalala zava miafina zany hoe tena ohatrin'ny maminany tanteraka mihitsy izy miteny izy zany isy zavatra hitranga tahak'izao rehefa afaka androa andro ndray andro na maminany mihitsy izy zany manana hery miafina tena manana pouvoir enjana be izy avy ao anatiny ao zay tena ataony nefa andeha amonina andringana ny olo masina. Tesalonianina faharoa toko 7:10 anao famantarana sy fahagagana maro izy vanambaratoena. Tanela toko faraka ambe folo andininy fa 9 sy ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fa 4 anandra tena ho ambony Andriamanitra rehetra. Zany fomba amantarana anazy ngeza be mihitsy rehefa izy zany manandratra ny tenany ho ambony mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra. Ka tsika eto tsy miresaka ihany hoe Andriamanitra ny kristianina rery na ny Andriamanitra ny izy avaka ny Andriamanitra rehetra samy manana ny Andriamanitra daholo ny olona na ny bouddhiste na ry zareo musulman na ry zareo hindoiste maro isan-karazany samy manana ny Andriamanitra daholo fa dia tsy niavany daholo fa izy tonga dia laza zany ambonireo Andriamanitra rehetrarehetra na dia ny Andriamanitra ny kristianina dia tsy niavany amin'izany fotoana izany. Tanela toko faraka ambe folo andininy fa 7:30 zay fomba ahafahantsika mamantatra an'izy ity koa dia olona transgenre izy ity na ireny antsointsika hoe gay. Izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy ahoany akory ny fitiavan'ny vehivavy zany hoe tsy miraharaha vehivavy, tsy tia vehivavy, tsy mila vehivavy dia avy hatransika dia manambara an'izany zavatra rehetrarehetra ny inona moa zany rehefa tsy miraharaha vehivavy izy ka rehefa tsy tia vehivavy izy olona transgenre izy zany olona gay. Zay zany marimarika zay ahafantarantsika ny ity antikristy ity amin'ny fotoan'androny rehefa ho avy mino fa misy fosaintsaintsika aloha zay so dia mavesatra loatra raha mbola ho tohizana be da be ny toko sy andiny zay ho resantsika mantsy mankasika amin'ity antikristy ity tsy dia anazava firitsika avy hatrany dia toko sy andiny mihitsy no entintsika manazava azy mba fa ny baiboly milaza marina amintsika iza marina moa izany antikristy izany toizantsika izay amin'ny heriny ametraka amin'ny veloma mandram-peona mandrapitafa ho aminao amin'ny video manaraka indra samiary hotahin'Andriamanitra veloma tompoko.